Mbola ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra ihany dia miditra eo amin'ny andiany faharoambifolo ny lalao baolina kitra lalaovin'olona sivy izay ikarakarain'ny fikambanana VTMA eny amin'ny kianjan'Tsikama eny Anosizato eny. Nisokatra androany alahady 9 Novambra tetsy amin'ny kianja Tsikama Anosizato Atsinanana ka niditra tamin'ny andro voalohany fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona sivy Grand Tournoi de Noël karakarain'ny fikambanana VTFA ny vondron'ny tanora fanatsarana Anosizato. Raha ny fantatra dia asokajy efatra ny faninanana dia ny U13, U17, senior division faharoa, senior division voalohany ary ny vétéran. Nanamafy mora zafy manatsoa lantinaina filohan'ity fikambanana VTFA ity fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay liana amin'izany hetsika izany. Ankoatray dia nanamafy irado mpikambana ao amin'ny VTFA fa ny fitaizahana ny tanora tsy hirona amin'ny zava-dratsy sy fanentanana azy ireo ity fanatanjahantena ny tanjona. Ny antony ity moa zany dia fitaizana tanora ihany mazava ho azy. Moa raha mahalala koa amin'izao ilay tera efa anaovam-bola efa tapitra lasan'ny fanjakana daholo lasan'ny mpanam-bola zany dia lasa vahiny dia mijaly be ilay tanora dia mizahana misy an'ity ambin-tany kely ity eto dia zahana izy anamarona amin'ny fitaizanan'ilay tanora zany. Ny tanjony amin'izy ity moa zany dia mazava ho azy fa hitaizana tanora ary mampiavaka an'ity andiana anankiray ity dia tena amboarako avy natolotra amin'ity andiana faharoambifolo ity. Ny ovakianja araka izany ahoana ny hoe fandraisana anjara ho an'ireo maniry faninana ao anatin'izany fifaninana izany mbola misokatra ve? Mazava ho azy fa ty moa vao misokatra androany zany ilay fanokafana dia mangataka mihitsy sady mangataka ny fokotany aty amin'ny manodidina zany handray anjara amin'ny lalao ity fa tsy hanenina izy raha mandray anjara eto ary zavatra karakara VTFA hatramin'izay mbola ataoko zany fa tsy nadisy fanentanana ny mpandray anjara ka dia manentana mpandray anjara zay ho avy betsaka ho avy tonga. Mariana fahiditra amin'ny andiany faharoambifolo ny fifaninanana karakarain'ny VTFA amin'ity Grand Tournoi de Noël ity.